Alleloia! Idiran'i Jehovah amin'ny foky rehetra ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina ny matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fahekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy. Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy matahotra ny anarany. Faly miarabantsika rehetra indray tratry indray izao sabata maraina izao. Manasa anao manasa antsika, manasa ny ankizy rehetrarehetra maneran-tany mba hijery sy hanaraka izao fanimpom-pivavahana izao. Ao anatin'izany fotoana izany dia ahitantsika vavaka, fijoroana, fotoana ho an'ny ankizy, ary indrindra sakafom-panahy avy amin'Andriamanitra izay horenesintsika amin'ny alalan'ny mpanompony. Koa noho izany dia manasa antsika rehetra amin'ity maraina ity hanaraka ka hatramin'ny farany, fa tsisy hiala eto isika raha tsy mahazo izay sakafom-panahy sahaza antsika tsirairay avy. Manarafinaritra ary tompoko! Jesosy no asandratrò, fa izy no mpanavotro, ny tanany manafaka, miaiky ho tao andavaka, ny rafiky ho ketraka, izaho afa-kenatra, fa manana ny tompoko, zay mandako sy aroko, rifoko o ankalaza Jesosy ilay mpamonjina. Ny tsiro ny fiainana ananako sady re, fa efa miantanana ny famonjena lehibe, ny rano lay nazoko, ny mofo nananiko, sakafo matanjaka, mamelona ny reraka, rifoko o ankalaza Jesosy ilay mpamonjina. Araiky vavaka asika tompo, misaotra anao zahay raha io no ity fotoana sarobidy natolotra ho anay ity indray. Dia rainay ianao fa ianao no nahatoy izao anay, ianao ilay mpahary biay ary nanolotra ny zanakao ilay toka namonjena sy hanafahana anay. Sambatra izahay manana anao, hery fiarovana sy fialofana azo antoka indrindra amin'ny zavatra sarotra izao. Manasa anao ary izay mba hanatrika izao fotoana izao, hamelomelona anay indray, ka ny voninahitra ho rery ihany no afaka hisandratra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany vavaka izany. Amen.
Zao dia tonga indray isika eo amin'ny fotoanany fanatitra sy ny ampafolony ka araka ny efa nanentanana antsika dia manainga antsika indray ny tokantrano any mba hanatanteraka izany ary rehefa vita izany dia hisy vavaka izay organisintsika nefa ao anatin'izany fanatanterantsika fanatitra sy ampafolony izany dia andreo feokira isika mandritra an'izany fotoana izany ka manasanao ary. Reto izahay mpanompoana ry tompody miantsony fanatreana Tompo, misaotra anao izay no ny fitahiana omenao anay isan'andro. Raiso fanatitra ankasitrahanao izao fotoana izao. Raiso Tompo ny fiderana atolotrainao, asandratrainao. Ary tsy ny vola ihany Tompo no atolotray fa ny fo sy ny fanahinay, ny tenanay manokana ho fanatitra ankasitrahanao, anompo anao, ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bonjour tout le monde et bon tabac. Aujourd'hui, j'aimerais appeler tous les enfants à venir écouter ce petit moment que nous allons partager avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions. Dis-moi Noah, on m'a dit que tu priais tous les jours. Oui. Et pour qui est-ce que tu pries? Pour les personnels soignants et pour tout le monde dans la vie. Et pourquoi d'autres? Pour les gens malades et les personnels soignants. Ok. Et est-ce que tu apprends les histoires de la Bible? Oui. Et qu'est-ce qui t'apprend ces histoires? J'apprends que
Dieu nous a créés, que Dieu a fait tous les trucs du monde. C'est qui t'apprend ces histoires? C'est maman ou tu regardes des vidéos? Je regarde des vidéos avec maman. Et est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la dernière histoire que tu as appris? L'histoire que Pierre et Jean n'ont pas eu de poisson au début et après ils ont eu des milliers. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes dans ces histoires? Quand Jésus a détourné oui. Et quand ils ont attrapé plein de poissons. Ok. Noah, on m'a dit que tu apprenais la Bible avec tes parents. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui. Alors, quand est-ce que tu apprends la Bible avec tes parents? Pendant c'est le sabbat. Et le soir. Ok. Et dis-moi Noah, qu'est-ce que tu as aimé pendant ce confinement? C'est quand moi et Jonathan on a joué au foot dehors et quand il y avait le tonnerre un jour. Et est-ce que tu as un petit mot pour les enfants qui nous regardent? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je voulais dire, écoutez bien Jésus de tout votre cœur. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon sabbat. Bon sabbat. Sao dia manasantsika handray ny baibolintsika ary hanokatra an'izany ao amin'ny Lioka toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 17. Lioka toko 17 andininy 10 ka hatramin'ny 17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata ary indro nisy vehivavy izay nanana fana mahafaroa 17 taona. Ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia nantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata. Dia namaly ka nanao tamin'ny vahoaka hoe, enemana no azo anaovan-draharaha koa avy nositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, ry mpiatsara velatsia, mody samy mamany ombiny na miborikiny hiala amin'ny fihinam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanaky Abraham ity izay efa nafatotry Satana izay 17 taona izao, moa tsy tokony ovahana ho afaka amin'izany fatoran'izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangahiahy izay rehetra nanohitra azy, fa ny vahoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Amen. Mbola faly miarahaba antsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy tratra izao andro sabata izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria navelany nandalo an'izay fotoana izay tao anatin'ny fihiboana ary efa hivoaka tsika izao, misy amin'ny sasany moa efa tafavoaka fa ngamba misy tsara hoe maka lesona tamin'ireny fotoana ireny dia tsy verina ny amin'ny taloha intsony fa raisina izay zavatra tsara azontsika tamin'izay
dia ho tohizana amin'ny ho avy amin'ny fiarahantsika amin'ny fiainana sambatra miaraka amin'Andriamanitra, sambatra miaraka ny mpiarabelona amintsika, sambatra miaraka amin'ny fiangonana. Ka ny lesona sy ny fampahirezana izay azontsika androany dia horaisina ao amin'ny bokin'ny Lioka 7:12 izay nivakiana tamintsika teo ihany, dia ny tantaran'ilay vehivavy anankiray izay nisotran'i Jesosy tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata sy ny fifandraisan'i Jesosy koa tamin'ny mpanapaka ny sinagoga anankiray. Ka toy izao no ny zavatra nitranga tamin'izay. Raisintsika voalohany aloha ny momba n'ilay vehivavy. Ity vehivavy ity zany dia nanana fanahy izy ny soratra masina mahafarofy. Zany hoe tsy nanan-kery intsony izy, tsy manana fiarovana, fa narofy tanteraka. Dia ankoatran'izay nanjoko izy. Raiso sary an-tsaina hoe nandritry ny 20 taona izy dia nitanondrika foana, tsy afaka nitraka. Dia jereo inona ny zavatra mety ho tazany, tsy dia vovoka, zavatra loto, mety hoe tongotra tsy mikiraro, mety hoe tongotra vakivaky. Zany no zavatra hitany, zavatra mampalahelo. Ary niezaka izy dia tsy tafatraka akory. Hoy izy ny teny soratra masina hoe tsy nahatraka izy, tsy afaka nijery akory ny olona na ny endriky ny olona manodidina anazy. Ny teny misoratra eto dia azo raisina ohatrany hoe tsy afaka nijery akory izy nitraka hijery an'Andriamanitra, fa dia nitanondrika tao mandrakariva. Ary nandritry ny 20 taona, 20 taona nitanondrika nanjoko tao. Nefa ity vehivavy ity raha ny filazan'i Jesosy dia zanaka vavy ny Abrahama. Tsy hoe kory hoe teraka taranaka Abrahama fotsiny fa zanaky ny finoana. Dia raha raisina izy zany dia tena olona naharitra, olona nahatoky, olona nanana fanantenana mandrakariva ka nandritra ny fotoana rehetrarehetra ny ainany an'izay dia nahatoky mandrakariva izy fahitan'Andriamanitra. Lesona be ho antsika ity tantaran'ity vehivavy ity satria mety hametraka fanontaniana koa isika manao hoe Andriamanitra ve mahita ny fiainako? Andriamanitra ve mba mijery anahy? Sao dia mametraka fanontaniana isika hoe sao dia mba mpanota ary ka tsy afaka intsony ary tsy tafatraka? Mametraka fanontaniana koa manao hoe efa afiriana izay tahaka n'ity vehivavy ity, efa 20 taona zany no niondrehany tao. Tsika koa indraindray mametraka fanontaniana hoe roviana ihany, Andriamanitra ve mamaly vavaka dia roviana izy ny amaly ny vavaka ho anahy? Fa ity vehivavy ity na nandritry ny fotoana naharitra ary, na dia tao anatin'ny aizina ary, na dia tao anatin'ny tsy fahitana mihitsy ary izy dia nanaharitra hatramin'ny farany. Dia ny faniriana koa ho antsika ankehitriny dia mba haharitra tahaka izay. Mba eny fa na dia ao anatin'izay hoe fiainana sarotra tsy mahita ny hazavana dia haharitra ary tazona ny finoana mandrakariva, fa tsy raviravy tanana, tsy andao ny fiangonana, tsy andao ny finoana, tsy andao ny fahatokisana an'Andriamanitra, fa hatoky mandrakariva ho avy ilay maraina. Dia ny zavatra mitranga eto dia izao, tonga Jesosy nahita anazy, dia tonga Jesosy niantso azy, miteny taminy, dia nametraka tanana taminy. Toy izay ry havana ny fihetsika ataon'Andriamanitra amintsika. Mahita antsika Andriamanitra, mahita ny fahorintsika izy, mahita ny alahelo-tsika izy, mahita ny aretintsika izy, mahita ny fahorintsika izy. Ary rehefa tonga amin'izay izy dia manatona, dia miantso antsika izy. Ahoana izy Jesosy ao amin'ny Matteo 7:20, makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izao hanome anareo fitsiarana. Raha ohatra ka
reraka isika manjoko vokatry ny avesarany fiainany eto amin'izao tontolo izao dia miantso antsika Jesosy, makanesa ty amiko ianareo. Dia hoy izy, miteny koa Jesosy, miteny izy. Ahoana moa fomba hitenenan'i Jesosy? Amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina, amin'ny alalan'ny Baiboly, fa amin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa, amin'ny alalan'ny toriteny tahaka izao dia miteny amintsika izy, mampahery antsika izy. Inona ny teneniny tamin'ilay vehivavy teto? Izao ny teneniny, hoy izy hoe, raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Teny mahery, teny manana fahefana tanteraka, tsy misy fisalasalana na ny kely ary ny tenenin' Jesosy teto. Dia miteny tahaka izany koa Andriamanitra miteny amintsika manao hoe, ry anaka, ry zanako, ay ianareo, aza matahotra, aza miaya, aza manana ahy, fa sarobidy amiko ianao. Teny tahaka izany no tenenin' Jesosy amintsika. Miteny amintsika mandrakariva izy. Voaray ve izany teny izany? Mandray izany teny izany ve tsika? Migioka izany teny izany ve tsika? Mihinana izany teny izany ve tsika? Ao amin'ny Baiboly isan'andro isan'andro. Sa inona ny teny mameno ny saintsika? Sa inona ny teny mameno ny fanahy? Le teny mafy marary ny tenenin'ny olona ve? Iny ve no mijanona ao an-tsaintsika? Sa le tenin'ny mpamitaka sy ny mpandainga izay le miteny manao hoe ianao ane ka dia ho voaozona mandra-pahafaty, ianao ane dia anjoko mandrakizay, ianao ane dia tsy ho tafita mihitsy. Zany ve no teny miraikitra ao amin'ny saintsika? Dia miteny amintsika Andriamanitra, miteny amintsika Jesosy, miteny amintsika izy hoe afaka amin'ny rofinao ianao. Dia aoka izany teny izany mba hipaka tiam-pontsika ary hamelombelona indray ny fanahintsika. Dia tsy vitan'izay ihany fa avy Jesosy ary nametraka tanany tamin'ity vehivavy ity. Dia mbola manao izany koa Jesosy ankehitriny. Marina fa tsy eo intsony izy. Fa nalefa ny fanahy masina, nalefa ny niaraka tamin'ny mpianatra rehetrarehetra. Ary amin'ny alalan'izany mpanompony izany no ahafahan'i Jesosy amin'izao fotoana izao mametraka tanana amintsika. Manao hoe sitrana ianao, manao hoe voafela ny fahotanao, manao hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao ka mitsangana. Eny ry havana, zany no fihetsika ataon'Andriamanitra amin'ny toe-javatra izay mahazo antsika ankehitriny. Mahita antsika izy, miantso antsika izy, miteny antsika izy ary mametraka ny tanany amintsika. Na dia tsy nanan-kery ary ity vehivavy ity, na dia tsy nangata-kininina ary ity vehivavy ity, dia Jesosy nanatona anazy. Na dia tsy manana hery ankory ary isika hitodiana amin'Andriamanitra ka hivavaka amin'Andriamanitra manao hoe sitrano ahy Tompo, dia mahita antsika Andriamanitra ary manatona antsika. Na dia tsy tafatraka ary isika hidera sy hankalaza an'Andriamanitra, dia amin'izany toerana misy antsika izany, Andriamanitra no mitady antsika sy misarika antsika ary miantso antsika manao hoe voavela ny rofinao. Tsy misy na inona mahasakana an'i Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany mety hoe rofo mahazo antsika izany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 8:9-20. Ary toy izany koa ny fanahy masina no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ny fanahy masina izay mahita ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, manatona antsika ary mamonjy antsika amin'ny fahalementsika. Rehefa toy izany ity tantarany Lioka 3:13 dia nitraka ry vehivavy. Dia rehefa avy nitraka izy dia nankalaza n'Andriamanitra. Eny ry havana, izany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Manasitrana antsika, ampitraka antsika ary ny faniriany dia
anome voninahitra ary ankalazan'Andriamanitra. Tsy hijanona fotsiny amin'ny fahoriana, tsy hijanona amin'ny tanondrika, tsy hijanona ao anatin'ny alahelo fa hitraka. Ary tsy hoe andeha rehefa avy nitraka dia andeha anao amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao, fa ny sitrak'Andriamanitra dia nitoditsika makany aminazy ary ankalaza ny anarany. Rehefa nisitran'Andriamanitra ianao, rehefa navotan'Andriamanitra ianao, rehefa navelan'Andriamanitra ny fahatanao, dia azadino ny misaotra anazy, azadino no mankalaza anazy, azadino no miverina mitodika aminy ka manao hoe misaotra anao Andriamanitra fa efa navotanao a, efa nisitranao a. Very a no tadavinao, efa maty a no menao aina indray, ka ty aho ataoko fanatitra ao anao. Zany no sitrak'Andriamanitra ho antsika tahaka ny nataon'ity vehivavy ity. Rehefa zoiny zany tantara zany a, dia mahafinaritra be satria tanondrika ilay vehivavy nanjoko izy a, narofo tanteraka nefa nisotraniny Jesosy Kristy dia velona ary nitraka indray ary afaka nidera sy nankalaza ny anarany. Nefa tsy toy izay fifaliana feno izay no toy an'ilay tantara, fa misy indro kely, nisy indro kely ho izy ny mpandrafitra. Satria raha tokony ho faly daholo ny olona dia nisy nalahelo, nisy tezitra mafy mihitsy ary, dia tsy izy izany fa ny mpanapaka ny sinagoga. Satria nahoana? Satria nanasitrana tamin'ny andro sabata Jesosy. Dia ino ary nataony? Navoaka n'ity mpanapaka ny sinagoga ity ny lalàna izay nisotonina tao amin'ny didy folo, zavatra lehibe ary tena manan-danja tokoa zany. Dia hoy izy hoe enemana no azo anaovan-draharaha, izay no teny soratra masina. Dia nampino manao hoe, nampino fampianarana ho an'ireto vahoaka teo manodidina teo hoe koavy hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Aoka isika hoe hositranina amin'ny andro sisa rehetra fa tsy amin'ny andro sabata. Inona no mitranga eto? Ty mpanapaka ny sinagoga ity dia mpampianatra. Dia eto izy manararoatra ny zavatra mitranga eto, mampianatra ny vahoaka, fa mampianatra koa an' Jesosy hoe inona ny tokony atao, inona ny tena izy. Dia ohatrany miteny izy manao hoe Jesosy tsy manaja ny andro sabata. Jesosy tsy manaja ny sabata ary reto olona reto koa tsy manaja ny sabata. Fa ngamba mora ny mametsiny amin'ity mpanapaka ity manao hoe hoana ary zany a, Jesosy indray ve no ampianariny. Fa lodinitsika vetivetika hoe inona ny zavatra mitranga. Ty mpanapaka ny sinagoga ity dia tsy manao afa-tsy mamerina ny zavatra nianarany, ny zavatra nampianarina azy. Dia ao amin'ny ny zavatra nianarany Jios sy Fariseo tamin'izany fotoana zany dia zao manao hoe rehefa sabata dia tsy azo atao ny manasitra ny olona raha tsy hoe nga aretina tena hoe mila hoe maika tena eo ny eo ary mety hahafaty an'ilay olona dia amin'izay ihany ny azo atao ny manasitrana. Fa raha ohatra ka hoe aretina mety hoe mbola azo indrasana ny ampitso dia alao andrasana ary amin'izay fotoana izay vao hositranina ilay olona. Ary ny zavatra mitranga eto dia toy izay satria ilay vehivavy ity efa 20 taona izy tamin'ny toerana nisy anazy ohatran'izao. Dia tsy azo andrasana ny ampitso ve ny anasitranana anazy. Ka rariny zany ty mpanapaka ny sinagoga ity raha ohatra izy ka miteny an'izao teneny izao satria izay no nampianarina anazy hatramin'izay. Ny zavatra mahagaga nefa dia zao Jesosy no ampianariny. Jesosy izay tompon'ny tenitsika mahafantatra an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Izy tsy nahafantatra. Fa tsika mahafantatra fa Jesosy ny tompony rehetrarehetra, Jesosy ny tompony lalàna. Nefa Jesosy indray no ampianariny. Ka tsara fantarina zany hoe inona ny fifandraisan'i Jesosy sy ny sabata. Jesosy dia mpanaja ny sabata. Raha vakitsika ny eo amin'ny filazantsara dia milaza fa Jesosy tahaka ny fahazarany dia nakany amin'ny sinagoga ary manaraka ny sabata. Miverimberina zany teny zany ao amin'ny filazantsara. Jesosy koa dia mpanaja ny lalàna. Hitantsika eo matokotoko 5 ilay izy 7:12 izy hoe tsy tonga ozy izy handrava ny lalàna fa tonga hanatanteraka. Zany hoe raha hanatanteraka izy dia tsy izy mihitsy nanao hoe tsy
tsy izy ty zay no mahatonga anazy tateoriana manao hoe nampianarina nareo fa za kosa miteny aminareo fa zao nampianarina nareo fa zao fa za kosa miteny aminareo fa zao zany hoe rehefa tonga eto izy zany dia izy no ampianatra hoe nampianarina fa zao ny fanajana ny sabata fa za kosa mampiseho nareo fa zao ny fanajana ny sabata ny teny soratra masina ihany dia milaza amintsika fa Jesosy no tompony sabata hitantsika zany ao amin'ny marika toko faharoa dia zao ny zavatra tenenin Jesosy ny 9:17 fa hoy izy tamin'ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompony ny sabata aza ny zanak'olona ka dia tompony sabata ny zanak'olona ny zanak'olona tenenina eto moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany izy no tompony sabata dia Jesosy koa manana fifandraisana manokana momba n'ity sabata ity satria izy ny mpamorona fa oviana moa ny andohany ity sabata ity tsika mieritreritra fa ny sabata anie dia any jiosy fa ny andohan'ny sabata dia tany amin'ny famoronana ary iza moa mpamorona fa rehefa vakintsika eo amin'ny Jaona toko voalohany dia zao ny teny misoratra ao manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra eo amin'ny 14 ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ka hitanay ny voninahiny iza moa zany fa tsy Jesosy Kristy ihany ary ny ao amin'io Jaona toko voalohany io ihany dia teneniny fa tsy nisy zavatra nitranga hoy izy hoe eo amin'ny 7 izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy zany hoe tsy nisy zavatra nahariana raha tsy Jesosy Kristy Jesosy Kristy zany ny mpamorona ka inona moa ny ifandraisan'ity sabata ty amin'ny Jesosy Kristy dia zao no hitantsika ry havanao amin'ny Genesis toko voalohany mbola tsy nisy ny jiosy mbola tsy nisy ny zanak'Israely fa mbola vao ny foronina ny zanak'olombelona dia zao no misoratra ao amin'ny Genesis toko faharoa ary ny 7 vakiko hatramin'ny 9 voalohany dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro 7 dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony io andro 7 ny sabata ary dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy ny teny misoratra eto dia zao hoe Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra ary tamin'ny andro 7 izy dia nitsahatra tamin'izany zavatra rehetra zany Andriamanitra no nitsahatra ary ny teny izy manao hoe Andriamanitra no nitahy ny andro 7 ary nanamasina azy fa misoratra ihany koa amin'ny Exodosy toko 20 eto zany ty teny ty ao amin'ny ho an'ny zanak'Israely dia misoratra toy izao hoe ao amin'ny 9:9 Exodosy toko 20 ny 9:9 hoy izy hoe mahatsiarova zany hoe efa fantatra ilay izy tany aloha tany mahatsiarova ozy izy ny andro sabata hanamasina azy dia nisoratany eto ilay nitenen'ilay mpanapaka ny sinagoga henemana no hiasanao sy hanaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatany Jehova Andriamanitrao ny andro 7 ahoana hoy izy sabatany Jehova Andriamanitrao ny andro 7 anizany sabata an Jehova Andriamanitrao dia toizany eo amin'ny 9:12 fa enemana no nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 izany no nitahiany Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy Jehova resantsika eto namorona ny tany sy ny lanitra zany hoe Jesosy araka ny vakintsika tao amin'ny Jaona teo
no namorona ny tany sy ny lanitra ary azy ny sabata fa tsy an'ny olona. Dia zay no nahatonga n' Jesosy hoe manana fahefana ampianatra hoe inona no tokony ataontsika amin'ity sabata ity. Fa inona no nitranga ry havana ny mpanapaka ny fiangonana tahaka nyity mpanapaka ny sinagoga ity no nanampy sy nanova ny mombamomba ny sabata. Dia zay no mahatonga anazy manao hoe zao no tokony ho atao. Zay no nahatonga ny fiangonana taloha nametraka ny hoe tsy sabotsy soa ny sabata fa lasa lahady. Zay no ianarantsika any amin'ny katesisy. Jereo koa ny any amin'ny fiangonana taty-aoriana dia misy ny sasany miteny manao hoe zay anaovana anazy fa tsy misy hoe tokony hoe sabata ohatran'izao tsony. Ao an-trano ry havana indraindray mizahatra somary mampime ihany satria mananjanaka vavy kely zany anankitelo dia rehefa somary miady izy telo mirahavavy dia samy miditra ao amin'ny efitrano avy dia miteny manao hoe ty efitranoko ty dia zany mpandiditry mpanapaka ato dia zay tiako anaovana anazy. Dia ny sasany moa mametraka lalàna mihitsy eo am-baravarana hoe mandondona aloha na manipiditra modipasy aloha fa zay vao miditra ao an-trano. Dia efa tafiditra indray dia tsy maintsy manoatra an'izao dia ianao moa zany tompotrano dia miditra dia somary miafyafy. Fa ahoana moa fa ohatran'izay le fiainanao amin'ilay tokantrano. Dia ny anankiray indray miteny manao hoe fa maninona ianao no manjaka ohatran'izao nefa nga ianao no mandony trano. Dia zay vao hoe fa niany ato anatin'ny tranoko ato e. Dia ry havana toa ohatran'izay koa ny lasa mitranga amin'ity sabata ity. An'Andriamanitra ny sabata. Vao nivakitsika tao amin'ny 10 Andriamanitra mihitsy ny nanoratra tamin'ny tanany ty didy ity. Tsy misy teny firy eo anatin'ny Baiboly hoe Andriamanitra ny nanoratra anazy. Fa ny teniny akamaroany dia Andriamanitra nanome ny fanahy masina, nanome tsilosaina ny olombelona. Fa ty didy folo ity izay mirakitra misy ny sabata dia Andriamanitra mihitsy ny nanoratra tamin'ny tanany. Ary teneny eo hoe anazy le sabata. Fa toatry ny lasa izy indray ny olon'olona satria toatry ny tsy tompony. Fa lasa ny olona indray no miteny manao hoe tsy zay tsony ny sabata fa zao. Na ny sasany miteny hoe tsisy zany sabata zany tsony. Ny sasany miteny hoe zao ny fomba fananjanana azy. Dia tahaka an'izany ty mpanapaka ny sinagoga ty. Izy indray toy ny lasa mampianatra an' Jesosy. Ry havana, an'Andriamanitra ny sabata fa tsy an'olona, tsy anahy, tsy anao, tsy anahy tokom-pinoana, tsy an'ny jiosy, tsy an'izaniza fa an'Andriamanitra. Aoka isika hitodika amin'Andriamanitra ary hanetry teny ao anatreny ka anaiky ny teniny. Ry havana, tsy misy mahasakana an' Jesosy. Tsy misy mahasakana anazy fa izy ny mahery indrindra. Ary na dia efa natao arany hoe alevina ny teniny, vonoina ny teniny, dia tsy ho afaka izany. Fa tsy maintsy mipoitra ary tsy maintsy miverina indray andro any. Zao ny vakitsika eo amin'ny Petera voalohany, toko voalohany ny 4:20. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary zay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny. Fa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Tamin'ny tonga tamiko ty teny momba ny sabata ty dia za efa nanana ny fiainako, ny fomba fahalalako ary ny fanajako ny sabata. Fa rehefa azoko taty aoriana fa ny zavatra narahako hatramin'izay dia tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa fampianarana natao tamiko. Tsy hoe kory hoe fahadisoany nampianatra anahy ilay izy na fahadisoany ray aman-dreniko ary te hiteny eto hoe hisaotra an'Andriamanitra ary hisaotra ny ray aman-dreniko satria nitaizana mandrakariva atao amin'ny finoana izy. Ary nampianatra arak'izay fantany fa mety sy nahasoa.
ary nampianatra azy ny momba ny sabata izay araky ny nampianarana anazy fa rehefa fantatro fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra narahana fa ny fomba fampianarany olombelona tahaka nyity mpanapaka ny sinagoga ty izay nanana ny fomba fijeriny zany ten'Andriamanitra zany dia nanomboka teo any eritreritra hoe inona ny tokony ataoko ary rehefa tonga tamiko ny fanahy masina ary nandresy lahatra anahy tsy olombelona nandresy lahatra anahy tsy pastera nandresy lahatra anahy tsy fiangonana nandresy lahatra anahy fa rehefa nandresy lahatra ny fanahy masina manao hoe io ny tenin'Andriamanitra marina ary ny lalàna an'Andriamanitra dia tsy lalàna mavesatra tsy lalàna mandidy fa lalàna feno ny fitiavan'Andriamanitra rehefa teraka tamiko tonga tamiko zany teny zany dia nanaika tsy moramora fa nanaiky tamin'ny fanetretena tanteraka ary rehefa tonga tamiko le teny manao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona dia io za hoe manomboka eto tsy hanaraka ny tenin'ny olona fa hanaraka ny tenin'Andriamanitra ry havana Andriamanitra mahafantatra antsika Andriamanitra mahafantatra ny soa antsika Andriamanitra izay nanao ny sabata mahafantatra hoe inona ny mahasoa ny zanak'olombelona ary matoa izy nanao an'io tsy nanao antsika ho voan'ny sioga fa nanao an'io izy mba hanafitra antsika ry havana tsy misy mahasakana an'i Jesosy Kristy ny sitrapony dia ny apitraka antsika ny sitrapony dia ny amerenana ny fanajana ny sabata tahaka ny sitrany tamin'ny voalohany ny sitrany dia ny ampatsahivana antsika fa izy namorona izao tontolo izao ary ny voninahitra sy ny herehetra dia anazy ka na herin'ny Satana ary mitady hampanjoko hanary hamery ny mpanompo rehetrarehetra dia mitsangana Jesosy ary hitsangana izy amin'ny fahefana mahery ary hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny aoka isika hanararoatra zao fotoana zao aoka isika hanararoatra ny sabata isa-sabata tsy hanadino izany fotoana zany fa atsiaro fa Andriamanitra ny namorona antsika atsiaro fa Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tahaka ny izy nanafaka antsika tao anatin'ny fahoriana sy ny fahotana rehetra ary napitraka antsika ary mahatsiaro fa izara antsika ny fanavotana mandrakizay ny sitrak'Andriamanitra dia hitraka isika hitraka tsika ary rehefa hiverina eny amin'ny raolanitra Jesosy dia hidera ary akalaza anazy tsika fa tsy ho voatazona tsy ho voageja na arofy fa hoy ny teny soratra masina ao amin'ny Isaia 1:2 sy ny 7:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no haharitra eo anatrehako i Jehova dia toy izany no haharetany taranakareo sy ny anaranareo ary isaky ny voalohambolana sy ny isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohaka eo anatrehako hoy Jehova ry havana aokany izao fotoana zao izay niarahantsika tamin'Andriamanitra hatramin'izay ary iarahantsika amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro natao amin'ny fiobonana zany na ny hoavy rehetra dia iantsoantsika an'Andriamanitra atokisantsika an'Andriamanitra fa miantso antsika izy te hanasitrana antsika izy ary te hapitraka antsika izy aoka ny teniny hanakery ato anatintsika ary aoka isika hanaiky ho vonjena iaraka hiviavaka isika Tompo Andriamanitra eo misaotra anao tokoa zahay fa lehibe ny fahasoavanao lehibe ny fitiavanao ka na dia efa voageja ny fanahy ratsy ary izay nandray ao anatin'ny fahoriana amin'ny fotoana lava
dia tsy avelanao fa hitanao ary miantso anay ianao ho eo anilanao izay ary mikasika anay ianao ary manome teny fampanantenananay ianao ary mampitraka anay indray ianao eny Andriamanitro ndraindray koa izay dia voatazony mety hoe fahazarana nivokatry ny zavatra nampianarina anay ankehitriny Andriamanitro dia avelao amin'izany fahazarana izany izay fa aleo handray ny teninao ary hanajana izany teninao izany amin'ny finoana sy ny fahatokisana sy tanteraka sy amin'ny fahalemem-panahy tanteraka amin'ny herinay dia tsy ho tanteraka izany Andriamanitro fa mila anao izay tahaka nataonao tamin'ity vehivavy ity ka vonjeo ary apitrakao mba afaka nidera sy ankalazanao satria mendrika ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany amen. Ny tsodrano izay raisintsika amin'izao fotoana izao izay iverenantsika amin'ny fiainana mandavanandro dia hiala amin'izao fiobona izao ary hisedra ny fiainana amin'ny fahasarotany rehetrarehetra dia horaisintsika anie izao teny eo amin'ny Efesianina 4:9 manomboka amin'ny 9:20 tahaka izao hoe raha ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ny fiadanana anie ho an'ny rahalahy sy ho an'ny anabavy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Andehana amin'ny fiadanana. Amen.